Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitra hoe ianao no mahalala ny zavatra izay mahazo anay taran'olombelona, maharainay ianao. Ianao no mahalala ihany koa izay mahasoa anay. Fantatrao loatra ny faharatsian'ny toerana izay misy anay, ka maharainay ianao dia tsy mitazona fotsiny ianao fa mitondra famonjena ho anay mba hahafaka anay amin'izany toerana ratsy misy anay taran'olombelona rehetra, zanakao zany. Ka naniraka amin'ny zanakao eto amin'izao tontolo izao ianao mba hamonjy anay, mba hitaona anay hiverina ho aminao indray, mba hahafaka anay amin'izany toerana ratsy misy anay izany. Saotranao indrindra zahay fa amin'ity andro Noely ity dia ahatsiarovana indrindra ny nahatongavan'i Jesosy ho nofo teto an-tany, tonga toanay mba ho mpanavitra anay. Dia isaorananao zany rehetra zany. Isaorananao koa fa mangianao ty fiangonanay ity, dia ny fiangonana Loterana eto Marseille zany, ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Ataovy mahatsapa izy ireo fa ny lanitra no mamangy azy ireo eto. Ataovy mahatsapa izy ireo fa ny fiainana no mamangy azy ireo eto. Azavela ho ny mpanomponao izay tsy mahasoa akory na amin'inona na amin'inona no hitan'izy ireo mihanjahanja eto, fa aoka ianao izay maniraka. Fa efa sitrakao indrindra ny hiara-hiasa amin'ny zanak'olombelona, ahatateraka ny famonjena ny olombelona rehetra. Sitrakao indrindra ny hiantso ny olombelona mpanota hitory sy hanambara ny sitraponao, teny amin'izany fahatongavan'i Jesosy ho nofo mpamonjena izany. Sitrakao mba ny vavan'ny mpanota no manambara izany. Dia mangataka aminao zahay mba tsy ho ny mpanota izay rahanao manambara no vanjen'ny olona, fa ny teny izay ampitondrainao. Dia tahio reto fiangonanao reto, tahio reto olonao reto, mba hay mandray tsara ny teninao, hamikitra mafy amin'izany, mba hay mandray tsara ny Jesosy izay ho toatiny izany teny izany, mba hino azy ho mpamonjy azy amin'ny fiainany manontolo. Diovy zahay ho afa-keloka, sasao ho afaka amin'ny lotom-pahotanay, ary mampianara anay ahay mandeha araka ny sitraponao. Dia mangataka aminao zahay mba ho noely ny faminram-po, noely ny fankatiavana aminay olonao, ny ampiainanay rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny toko ny lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay hambara amintsika amin'ity anio ity. Lioka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia araka ny fanaon'ny fiangonana dia manao hira anankiray noho ny fahatrarana amin'izao andro lehibe izao, dia manao hira anankiray ny fiangonana ho fiderana an'Andriamanitra. Dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahasivy amby fitopolo. Hira fahasivy amby fitopolo ataontsika eo am-pitsanganana, dia tsy mipetraka tsika raha tsy vitavaky ny tenin'Andriamanitra. Hira fahasivy amby fitopolo. Amen.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka ny Aogostô Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany no fanoratana voalohany natao fony-kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea dia avy tao an-tanàna Nazareta hakany Jodia, ho ao an-tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema, satria avy amin'ny taranak'i Davida sy ny mpianakavy. Mba ho soratana izy sy Maria fofombata izay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomana, ary niteraka ny lavimatoany izy dia nodinina lavanjaza ka nampandriana teo am-pihinanam-bolona fa tsy nisy nitoerany tao ohatran'ny vahiny. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondry tamin'ny alina. Ary nisy anjely ny tompo nitsangana teo anilana, ary nivoninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary koa ny anjely tamin'ny aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho amin'ny olona rehetra, fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely io voadidina lavanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka niveran'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambony tany ho amin'ny olona ankasitrahany. Amen. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny tompo, araka ny ahitantsika azy eto dia ny lohateny apetraky ny olona azo lazaina ny hoe nandikan'ny Baiboly ho amin'ny teny malagasy, zany no ametraka ny lohateny eto hoe nahaterahan'i Jesosy. Io angamba tandrifo lohateny io, io ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto androany. Tany Montpellier ny torentteteny ty tamin'ny maraina dia hateo amin'ny andininy fahafito no vita tory, nefa efa nahitatra atsasakadiny hery dia anjanona ny tony angamba ny fizany eto Marseille ny toriteny tamin'ny maraina zay. Dia miresaka ny fahaterahan'i Jesosy ihany atsika, fa faompantsika be dehibe ao amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ny toriteny ataotsika androany. Fahaterahan'i Jesosy ny resaka, fahaterahan'i Jesosy ny resaka dia maninona ny resahana ny fahaterahan'i Jesosy. Ohatra zao teraka tamin'izany andro zany sy tamin'izany taona zany, maninona ny tsy mba naovan'ny olona resaka maneran-tany hoe pastora iny teraka tamin'izao ka isaky ny daty ohatr'izao dia manao fety sika rehetra. Ohatra hoe mba manao fety ny frantsay mba anniverseran'ny pastora tahina maninona ny tsy mba misy mpanao an'izay, na ny mpianakaviana aza misy manadiny. Sy hitanareo mahagaga, indraindray zany vady mety manadiny indraindray mikilonga. Ie, misy zany tsika rehetra io ohatr'izay,
asa angamba ohatra hoe sareko ny saitsika hoe tatsy Angletera nisy mpivaly mbola tsy teraka akory izy dia efa miambina eo daholo ny journaliste miandro ny ahaterahan'ilay satsy zay ny ahaterahan'ilay zaza. Misy antony manokana zany mba anaovana an'ireny fihetsikehtsehana be dia be rehetrarehetra reny fa tsy dia rehefa olona teraka rehetrarehetra aby io dia fa miavaka ny zavatra mampiavaka azy ao zany. Ka izay mahatonga ny fahaterahan'i Jesosy ho resahana dia zao ity lazainy eto amin'ny 9 fahavalo ka hatramin'ny 12 ity io lazainy anjely io hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Ny mampamonjy azy zany no mahatonga azy ho resahana, mahatonga ny fahaterahany ho resahana be dia be mandrakandroany. Fa tsy dia hoe raha ohatra manko tsy mpamonjy izy efa nivalina elana izy amin'ny tantaran'i Jesosy zany, nivalina efa elana, efa tsisy nyresaka intsony zany. Dia io moa ny Jiosy aza mandeha amin'ny lafiny roa ny firesahana ny Jesosy amin'izao fotoana zao. Amin'ny lafiny ray atsika kristianina tena manindrahindra azy zao le izy zao le izy. Dia ny Jiosy miezaka mandrodana ny zavatra tantaraintsika rehetrarehetra iny sy ny olona tsy mety mandrodana ny tsy zany io ane maty tamin'izao tsy nitsangana tamin'ny maty zao mandrodana, misy miezaka mandrodana azy. Io no zavatra misy mandrakakely. Ny zavatra tiako resahana voalohany ao anatin'izay fahaterahan'i Jesosy zay dia ny resaka ny amin'ny hoe Jesosy ny finoana sy ny atao hoe Jesosy ny tantara, ny Jesosy ara-tantara sy ny Jesosy ara-pinoana. Asa angamba mety somary sahirana atsika manazava an'izay. Fa ny Jesosy hitantsika ao misoratra masina dia Jesosy ny finoana, ny Jesosy arak'izay inoan'ny Matio azy, Jesosy arak'izay inoan'ny Jaona azy. Ny Jesosy tantarain'ny Lioka dia raha mamaky ny 9 ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny filazantsarany Lioka sika dia izao no hitao, satria maro efa nanoratra nandahatra ny tantarany amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, arak'izay efa noraisitsika natolotry ny vavolombelona izay sady nahita maso no efa mpitory. Ny teny hatramin'ny voalohany dia sitrako koa rehefa nofotoraka tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny antoany, ny hanoratra izany aminao araky ny filaharany ry Teofily tsara indrindra, mba hahafantaranao tsara fa mafiorina izay teny nampianaranao. Zany hoe Lioka zany tsy mba ohatran'ny Jaona sy Matio ny fomba nanosika azy hanoratra ny filazantsarany, fa izao misy olona mitoroteny iny be dia be, tory amin'izany Jesosy tory. Izy koa niaraka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra reo dia farany dia izao no nataony hoe aleo ary ahanao recherche mihitsy, ahalalako izay tena marina momban'io hoe tena zavatra manaona marina mety, fa reto olona reto to dia miresaka amin'izany Jesosy zany dia aloha zany hoe tena marina izy zany manana karaha tena procédé plus scientifique kokoa. Izy raha teo koa olona manam-pahaizana dokotera izy, mitaha amin'ireo nanoratra rehetrarehetra reo, dia nanao enquête izy, nanao recherche izy, teny rehetrarehetra teny. Fa na izany azy amin'ny Jesosy tantarain'ny Lioka dia izao Jesosy araka ny andraisan'ilay olona zay nanaovany fanadikadiany, fa tsy ilay Jesosy ny tantara. Jesosy araka ny finoan'ireo olona niara-ny aina tamin'i Jesosy, fa tsy ilay Jesosy ny tantara. Ny Jesosy ny tantara dia tokony ohatran'izao. Ohatra zao tonga teto Montpellier pastora Tahina io izy, fa zay zao ny tantara tena hoe mitantara fotsiny zay. Na ohatra ny hitanao rao ny amin'ny radio misy ilay mitantara baolina, dia sady eo ianao no mijery dia mitantara n'ilay fandeha, sady manoratra zany no manatrika n'ilay événement, sady zay tena mitantara zay. Fa izao ny zavatra nisy zay zany Jesosy ara-tantara zany zay hoe io izy fa misakafo tanany akaviaka iny azo misakafo dia mitantara ohatr'izay makany jusqu'à ny farany, fa tsisy nanao an'izay. Io no tsy ahalalana intsony ny daty nahaterahan'i Jesosy. Fa izao ny zavatra fomba niaingany olona nanoratana ny filazantsara. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, zay vao taitra ny olona, ka ve zany momba ny rangahy izy eny niaraka teraka tao anamina,
zanadranona tao anana ry anina ny rahalany sy ny anavaviny tamin'ny taona zao izy iana nanao an'izao zany zay ny fomba nanoratana ny filazantsara dia le lovatsofina momba azy am'izay no nyvorina tsikelikely ka dia misoratana zay zavatra zay a Jesosy lay olona taitry ny fitsanganany amin'ny maty no manoratra Jesosy ny finoana zay fa ny Jesosy ny tantara io dia ataon'ny mpandinika hoe tsy misy mahafaritra loatra n'izany atao hoe Jesosy ny tantara zany fa ny Jesosy ny finoana dia zao io no amin'ny soratra masina ary na itsika io samy manana ny Jesosy samy manana ny figurany Jesosy zay inoatsika isika ny fipoazana zao dia manao hoe ny anay ny Jesosy nay dia Jesosy fiainy vavaka mpanasitrana sy ny sisa mpamoaka akademia sy ny sisa sady zay le izy fa misy kosa olona manao hoe ny anay Jesosy nay Jesosy fitiavana Jesosy famelaheloka sy samy manamanana ny figurana Jesosy ny eny olona tsirairay dia tahaka amin'izany no hitatsika ny jaona ny Jesosy dia Jesosy inona zanak'Andriamanitra sady olombelona tokoa Jesosy fitiavana zay ny azy ny eny Mateo ny Jesosy ny dia zao Jesosy tonga fanatanteraka n'inona ny soratra masina dia ny testamenta taloha zany io ny voatsindrony be dia be ao manerana ny filazantsarany manontolo ahalalantsika ny hoe misy ny atao hoe Jesosy ara-tantara misy ny Jesosy ny finoana fa ny Jesosy ara-tantara dia tena manjavozavo ny fahalalana anazy fa nefa izao ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia ity no zavatra misy raha ilioka manokana ny resahana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia maneho mazava izy fa zavatra niseho teo amin'ny tantara ny zavatra inoatsika lay Jesosy inoatsika dia zao tena Jesosy niseho teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao ka tamin'ny andron'ny Augusto Kaisara no vanim-potoana nisehoany nanjakany zany lehilahy atao hoe Augusto Kaisara izany no vanim-potoana nandalovany teto amin'izao tontolo zao io zany amin'ny ankapobeny no zavatra azy resahana io no tsy ahalalantsika mazava loatra ny amin'ny vaninandro na ny daty nahaterahan'i Jesosy mandra-pandroany fa dia mankalaza amin'ny nahatongavany mponofo fotsiny ihany itsika ny tafiany mponofo ho tonga tahaka atsika io no zava-dehibe ao anatin'ny fankalazana ny krismasy ho atsika kristiana io mpanahijery am'izay tsika ny amin'ny votoatin'ny tenin'Andriamanitra zay resahantsika eto androany ny teny aho teo ny hoe ny fahaterahan'i Jesosy no votoatin'ny tenin'Andriamanitra na lohateny azomena ny perikopatsika androany fa nahoana ny mahatonga azy foresahana dia ho iaho ny hoe ny mahafamonjy azy ny fahaterahany dia ny mahafamonjy azy no iresahana azy fa izao koa ny faharoa na dia eo azy ny mahafamonjy azy zay dia antony anankiray goavana araka ny faniresahana teo ny mahatonga ny fahaterahany ho resahana dia ny fitsanganany tamin'ny maty io anisan'ny goavana nyresaka ny amin'ny fotoana nandinika be dehibe ny amin'ny atao hoe fahafatesana iaho tamin'ny fotoanandro resaka be dehibe ny amin'ny dia nahavaky vote maromaro mahakasika amin'izay dia nisy fotoana tonga tato an-tsaiko ny hoe maninona moa ny fahafatesan'i Jesosy no resahana maninona ny fahafatesan'i Jesosy no resahana anaovana andro anankiray mihitsy ny hoe pasa herinandro masina dia maty amin'ny zoma dia sabotsy dia mitsangana rehefa lahady maninona ny resahana io fahafatesana io fa rehefa ny tena valiny dia zao satria izy mitsangana tamaty tsy afaka hiresaka ny fahafatesan'i Jesosy isika raha tsy izy mitsangana tamin'ny maty manokana misy antony manokana ny fahafatesana manana ny heviny manokana noko izy mitsangana tamin'ny maty satria nao ny olona mitsangana amin'ny maty zany satria zany raha teo koa no iresahan'ny soratra masina azy
ny fitsanganan'i Jesosy zany dia maneho ny fakasitrahan'Andriamanitra azy ka raha sitrak'Andriamanitra izy dia zao misy dikany hafa manokana ny fahafatesany fa tsy nohon'ny fahavitana nataony sekory misy dikany hafa manokana dia nio famonjenan'izao tontolo zao dia misodikodina amin'izay eo ihany nyvaliteny ka resahina ny fahaterahan'i Jesosy noho ireo antony roa reo no mampamonjy azy sy noho izy nitsangana tamin'ny maty miavaka amintsika rehetra zany tsy misy mbola eto amintsika ny hoe hamonjy an'izao tontolo zao tsy aty amintsika itsony zany na koa ny hoe tsy eto amintsika ny hoe nisy nitsangana amin'ny maty dia ho resahina tsy misy eto amintsika zany ka dia zao miavaka Jesosy ny teny hoe mpamonjy eo no engatsika satria io no lazaina fa iresahana an' Jesosy eto androany teny hoe mpamonjy ny teny hoe mpamonjy dia maneho avy hatrany fa misy olona anankiray izay mila famonjena eo na raha zavaina amin'ny fomba hafa koa dia zao misy olona ao anatin'ny fahasarotana eo ka rehefa ao anatin'ny fahasarotana izy dia zao tsy afaka hamaha ny olana izay atrehany eo amin'io fotoana io tsy afaka izy hanolotra vahaolana ahafahany miala an'io fahasarotana atrehiny io fa mila olona anankiray fahatelo izy mba hanafaka azy amin'izany vao afaka atao izay no karazana filozofia na ataontsika hoe teolojia azy ao ambadikiny teny hoe famonjena misy olona izay tsy mahavonjy ny tenany fa mila interventionna olona anankiray hafa mba hahavonjy anazy ahafahany miala amin'io toerana sarotra izay misy azy io dia atao misoratra masina izy dia hitatsika mazava fa isika no olona mila famonjena dia ozy ianao hoe vonjena ho afaka amin'inona sika dia ny valiteny meny olona mazana dia hoe vonjena ho afaka amin'ny fahotana ny fanjakan'ny fahafatesana sy ny devoly reo zavatra mahazo laka ka manjaka manapaka eto amin'izao tontolo zao raha fehezina ny ilazany soratra masina azy itsika rehetra rehetra io tsy ho afaka amin'izany atao fahotana zany tsika rehetra rehetra io tsy afaka andresiny zany atao hoe fahafatesana zany fahafatesana manko raha mba hita hoe io ny fahafatesana fa tonga raha atao hoe tena atao hoe misy tena misy mieritreritra azy ohatran'izany no tena salony hoe personne le fahafatesana dia atao hoe tena fahavalo hiadiana izy io dia tena angambany dia efa mba maty ny olona ela hiany io raha atao hoe tena personne le fahafatesana tena hoe hita amin'ny efa maty ny olona ity zany no mamotika ny tenana iny tena mba efa azo ny olona nataony izay nanaovany azy fa tsy izay tsy misy olona manana vahaolana mahakasika azy eny mandrakakehitra iny azy dia misy ndry misy nany ataon'izao hoe transhumanisme zany amin'izao fotoan'izao misy amin'ny karazana courant malaza be amin'izao fotoan'izao ny azy dia mieritreritra izy ny rehefa kelikely eo zany misy an'izany ataon'izao hoe période ataon'izao hoe post humain zany post humain zany zany hoe itsika zao zany natao hoe humain être humain tsika zao dia misy ny période ataon'izao hoe post humain zany période zany dia tsy olona tahaka atsika zao intsony zany ny olona amin'izay fotoan'izay fa mety Einstein be dia be ny olona eto ambony tany zany hoe amboarina olona efa amboarina daholo na ny atidohany sy ny sisa efa préconçu daholo zany mombamomba ny saina ny sy ny sisa marany saina intelligent sy ny sisa zay le dia olona efa amin'izao koa misy an'ireny tsy fantatra misy efa misy ny hoe zava-maniry na ny anina efa amboariny zareo tsara dia somary matanjaka fa tsy vulnérable be ohatratsika humain araka filazany zareo dia
efa mba olona efa matanjatanjaka efa manana hery amlerana ny aretina samihafa sy ny olona efa hafa mihitsy zany io le atao zareo hoe zay zany le fotoana haminomboka apisy amizay no ataony hoe fotoana ny poste humain. Miezaka ny olona momba n'izany rehetrarehetra zany dia miezaka izy ny tsy hisian'ny fahanterana, miezaka ny tsy hisian'ny fahafatesana sy ny sisa. Fa mandraka androany aloha dia zao tsy misy zany, tsy misy zany hoe olombelona tsy faty zany mandraka androany. Fahavalo mahazo ny olombelona rehetrarehetra. Ary ny tena loza dia ity, tsy vitany atao tany ihany fa mitohy makany amin'ny aoriany zao fiainany zao dia mbola mitovy zay fahoriana zay. Izany hoe tsy lay 100 taona kely iainanao eto no fotoana hiaretanao fahoriana, iarahanao iainanao anatin'ny fahoriana sy ny sisa, fa rehefa miala eto ianao aorian'izao fiainana zao dia mbola vao maika hiditra amin'ny lalindalina koa azy. Izany hoe ny fahoriana iainantsika eto amin'izao fiainana zao zany dia sahala hoe mbola karazana vangony anao resaka fandrahoana sakafo dia sahala hoe mbola mba manandrana siro hoe manahoana le fahoriana any ankoatran'izao fiainana zao, mbola sahala amin'izany fahoriana iainantsika eto. Fa rehefa miala eto zany dia zao mbola be dia be lavitra noho izay mahazo eto no ho tonga amin'izany fotoana dia hitan'Andriamanitra io fa tsy hain'ny olombelona ny handositra an'io, tsy afaka hiala amin'izany. Mpampianatra anay zay dia io lefa nolazaiko antsika tany Montpellier zay tonga tany zao izy mampiavaka ny atao hoe fivavahana slamo sy ny fivavahana kristiana sy ny fivavahana rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao hitanareo. Misy olona anankiray latsaka ao anaty lava, io olona io tsy tafiakatra tao mihitsy dia mandalo inga izy moa tiany Mahome dia zao no ataony, mitazona amin'ny akavia ianao dia manitsa atao amin'ny akavanana dia manao an'izao dia manao an'izao fa tafiakatra ty ihany ianao ny farany. Zay no atao. Le olona nefa tsy tafiakatra tao, tsisy fomba hifirany mihitsy ao, tsy afaka ao anatin'io lavaka io le olona. Dia nefa izy dia mbola manaova an'izao dia lasa Mahome. Dia mandalo koa ny zareo Hindou dia ohatrohatr'izay ihany vahaolana tony. Fa ny kristianina dia zao no mampiavaka azy. Tonga Jesosy dia manao inona? Midina ao anaty lavaka ary dia mitondra n'ilay olona miakatra tao. Zay no mampiavaka azy. Tsotra sady mazava. Jesosy midina ao anaty lavaka ary dia mitondra antsika miakatra tao. Zay no ataon'i Jesosy. Mitaha amin'ny karazana fivavahana rehetra zany tena hafa zany. Ary zay ilay hoe famonjena. Ilay teny hoe famonjena dia io ny olombelona rehetrarehetra io dia ambanin'ny aliky ny fahafatesana sy ny fahatezeran'Andriamanitra. Na eto amin'ity fiainana ity na amin'ny fiainana any ankoatran'izao fiainana izao dia ao ambanin'ny aliky ny fahatezeran'Andriamanitra isika rehetra. Fa hitan'Andriamanitra io, hitan'Andriamanitra io dia zao naniraka ny zanany izy ho tonga tahaka antsika araka lazan'ny Paoly azy eo amin'ny epistiliny Galatiana izy zay. Fa tonga Jesosy teraka tao ambany lalàna, hanatanteraka ny lalàna ary hanapaka zay rehetra voaozona ao ambany lalàna satria tsy mahatateraka ny lalàna. Io no nataon'i Jesosy. Isika rehetrarehetra io zany dia zao mila famonjena dia teraka ny mpamonjy antsika. Fa ny zavatra mahagaga dia ity eto amin'ity filazantsara ny lioka ity manomboka amin'ny 9 fahavalo ka hatramin'ny 12 io, raisy ny lioka
raisy ny lioka ho vavolombelona maneho ny mahampamonjy an' Jesosy, zany hoe apetrany eo ambavan'ny anjely ny filazanany hoe mpamonjy ho teraka io fa tsy olona tahaka ny olona rehetra. Filazana amintsika fa na isika olombelona aza dia tsy mahalala an'io raha tsy ny lanitra no milaza an'io. Tsy olona no milaza an' Jesosy hoe mpamonjy izy, fa ny anjely no milaza amin'ny aloha fa io teraka io dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra zay teraka hatramin'ny ampisin'ny tany, fa miavaka amin'ny olona rehetrarehetra satria mpamonjy io. Tsy ho tsapany tany na oviana ny famangian'ny lanitra azy raha tsy ny lanitra no manokatra ny masom-panahy ahafantatra ny famangiana azy. Any Montpellier niresaka tamin'ny maraina ny hoe miresaka ny amin'ny hoe Augusto Caesar namoaka didy indiahy Augusto Caesar mba ahatateraka ny tenin'Andriamanitra, satria ny filazany soratra masina azy raha mamaky any matoa manokana tsika dia zao no resahany azy. Zany dia tonga mba hatateraka izay na filazainy, zany dia tonga mba hatateraka arak'izay nilazainy soratra masina. Dia nanontany Heroda, nanontany lohandohan'ny sorona hoe aiza moa no teraka ilay mpanjakany Jiosy. Dia namaly ny ry zareo tao an-tanàna, ry zareo Jiosy manam-pahaizana hoe ao Betlehema ao tanànan'i Davida. Zany hoe araka ny faminaniana zany dia tsy maintsy any Betlehema no teraka Jesosy. Fa hatateraka amin'izay dia zao, hatateraka hoe fahaterahan'i Jesosy any a Betlehema dia tsy hoe lasa Jesosy nanao ohatrany tamin'ny Elia hoe nitondra Andriamanitra hoe lasa nitondra sarety nakany Nazareta, dia nampidiriny ao i Josefa sy Maria dia noentina nisidina dia apetraka any Betlehema, fa tena ny fanjakana amin'ny etsehiny namoaka didy dia lasa nandeha ho azy any Betlehema izy mivady. Sa tsy zay ny tiako tenena amin'izay le hoe le fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra sy le hoe finoatsika n'Andriamanitra. Indraindray ny olona raha tsy zavatra atao hoe misy mirakla tsy nohany hoe avy amin'Andriamanitra. Sady zay ny akamaroan'ny zavatra mipetraka ao anatin'ny sain'ny kristiana rehetrarehetra raha tsy mirakla. Zany hoe raha miteny mirakla dia le hoe lay zavatra mampihatona ny lalàna mifehy ny natiora. Ohatra hoe raha manipy baiboly ohatra n'izao eto dia tsy maintsy manao inona milatsaka amin'ny tany, fa raha miankina eo izy zay dia hoe zareo eto Jesosy. Sady zay fa raha miresaka tsotra ohatr' zao mitory ny tenin'Andriamanitra zao dia ohatrany hoe pastora dia pastora atao tandroany eto zao, fa tsy eritreretiny olona hoe présent manatrika ny fotoana ohatr'izao Andriamanitra. Fa raha dia ohatr'izay ny fiainantsika rehetrarehetra any andavanandro any, raha tsisy vola ohatrany hoe mahazo harena tampoka tsy fantatra hoe dia tena nomeny Jesosy. Fa raha ohatra izy miasa dia mahazo karama isam-bolana dia ohatrany hoe tsy avy amin'Andriamanitra le izy, andeha rokinina fotsiny. Fa izao raha mamaky nyity tantaran'ny fahaterahan'i Jesosy na tonga ny Jesosy ho teraka any Betlehema ty tsika dia zao tsy zany ihiany no atao hoe fomba piasa n'Andriamanitra, fa tena hatramin'izay zavatra faran'izay everinao ho lôjika indrindra dia azon'Andriamanitra ampiasay hamonjeny anao, hahataterahany teniny aminao. Dia tamin'ny maraina moa nyresaka le hoe dokotera fitsaboana. Indraindray ny olona mieritreritra hoe rehefa mahazo fahasalamana ka nitsaboana tena mahay dokotera. Dia ohatra tsy avy amin'Andriamanitra le inona moa izy ty le fahasalamana azo. Fa tena zao nisy fotoana tamin'izay nisy fotoana tena tsy nahatsiaro ny atao fiangonana zany amapolo taona, fa narary mafy andra mandeha dokotera anankidimy niova 3 mois dokotera tsy faharoa tsy fahatelo any amin'ny tena nanomboka nivavaka amin'izay fa ho faly.
ary hoe vavaka amin'izay fa any amin'ilay dokotera fahaenina sa fahafito tadiditsony izy zay vo satria mahalala an' Jesosy hoe manasitrana zay le dokotera aretina faran'izay tsotra fa rehefa ataon' Jesosy hoe tsy ho sitrana ianao dia tsy hasitrana amin'io fa rehefa ataon' Jesosy hoe sitrana ianao dia zao sitrana na dokotera anankiray azy eny fa na tsy manatina dokotera azy zay sitrany hatao hanaovany azy raha ny tenenina dia zao ny hoe ny fitsaboana amin'ny alalan'ny dokotera misy fiangonana manko tena mandany zany asa intsika misy hoe pastorinarimanta ny Majunga dia narary dia tsy manatina dokotera dia farany maty dia hoe mialohan'ny afaty azy dia hoe sady tsy tadidi ny anaran'ilay fiangonana dia rehefa alohan'ny afaty azy dia ho faty izy fahitsangana ohatra zao dia tao maty le pastora dia kanjo nandrasana tao tsy nitsangana naleviny olona ihany farany nytiako tenenina dia le hoe io zavatra rehetra misy manodidina ny fiainantsika io azon'Andriamanitra hetsehina io hamonjeny ianao tsy voatery hisy lanitra misokatra dia hoe io misy ratsan-tanan'Andriamanitra hitako nidina avy any an-dany zay ianao voahiny hoe tena Andriamanitra no namonjy ianao fa na dokotera io na fanolo vodirinina aminao na nolo-kevitra anao hoe manaova an'izao azahoanao an'izao eritrereto zany famonjena avy amin'Andriamanitra isaoren'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay misy eo aminao ka miresaka ny amin'ny atao hoe fahaterahan'i Jesosy isika dia ao anatin'izay mamangy ny tany ny lany tsy fantatry ny olona Jesosy raha tsy nianjely aloha no milaza dia mandrakandroany ny olona dia zao miandry olona mitsiry elatra fotsy raha mba atao hoe salamizany no anjely zay vo bebaka ny akamaroany zay vo hino tenin'Andriamanitra ny akamaroany hoe misy olona mitopa-kelatra fotsy ngamba mba hanao an'izay rehefa mitory-tena manaraka atao dia mba hibebaka ny olona rehetra mba hikopakopa-kelatra fotsy fanao ny ankizy moa rehefa manao kilalao misasakalo fa tsy zay no zavatra andrandraina amitsika fa izay zavatra andrandraina amitsika dia zao na misy anjely mikopa-kelatra na tsy misy dia zao rehefa mihay ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia zao mangatahan'i Jesosy hahay mino an'izany na misy mirakla na tsy misy mirakla dia zao mangatahan'i Jesosy hahay mino na dia tsy misy an'izany rehetra zany azy io ny zavatra angatahana amitsika io no andrandraina fa tsy tahaka ny tamin'ny nahaterahan'i Jesosy inona tokoa moa no ahalalanao hoe ity rangahy teraka ataona ity zaza teraka ataonanina tia no atao hoe mesia ahoana no ahalalanao an'izany ohatra zao ataontsika hoe androany Jesosy miteraka teto Marsay dia iahy no miteny anareo io teraka ao amin'ny hopitaly ao ananinao io ny mpamonjy an'izao tontolo zao ino afa-tsisy ino an'izany fa rehefa natao hoe anjely no niteny azy dia zao raikitra ny tantara mandrakandroa azy fa ankehitriny dia zao no teny Jesosy amintsika ny hoe anio raha mihay ny feony ianao dia zamanamary tenin'Andriamanitra ihany ny fatony za miandrandra ny lanitra hoe aiza reny misy famantarany izy aiza ny misy an'izao fa io ny zavatra misy ka mahatonga ny an'Andriamanitra kapiteny ny anjely eto amin'ity filazantsara ny loka ity satria fantany loatra fa ny olona dia Tomasy ny akamaroany kristianina Tomasy iaho aloha dia tsy mba hino raha tsy mahita asehoy io naka fa eo dia asehoy io le tananao asehoy io ny akamaroantsika kristianina ka Jesosy no mpamonjy atsika tsarovy fa ery amin'ny andehan'ny voalohany amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitana taratra sahady ny dimension universelle na atao hoe famonjena zany fa tsy zavatra natao ho an'ny Jiosy irery fa tena natao ho an'izao tontolo zao ka dia ho antsika rehetra ny famonjena tsy akanavaka io
na ny mpitsangajanga na ny mpamon'olo na ny mpangalatra na izy tonga manatona an Jesosy izao Jesosy olona ray any teraka ho any olona rehetrarehetra zany mahatonga an Jesosy ho teraka any an-tranonao tsy natao ho ny olona mipetraka any amin'ny palasy tsy natao ho ny olona mipetraka any amin'ny 5 étoiles ireny ihany manofa 5 étoiles ao anatin'ny tsy natao ho an'izany ihany Jesosy fa natao ho ny olona zay matory hatreny amin'ny lalambe aza dia natao hahazo an'izany Jesosy zany tsy jerena saranga n'olona na saranga mpiarahamonina na mainty na fotsy tsy jerena fahotana vita fa na izy mpamoto avokoa ny olona rehetrarehetra teraka ho any olona rehetrarehetra izany Jesosy zany ary io tsindriany lioka tsara o filazany tsara regny boka any an'hevitra reny zay nahiliky ny fiarahamonina regny vehivavy zangazanga regny vehivavy mananotena zay efa nataon'ny fiarahamonina tsinitsina iregny rehetrarehetra regny dia nahatongavany Jesosy nahaterahan Jesosy nahatongavany teto an-tany avokoa fa tsy regny olona mitiatrakatraka ireny ihany akory no nahatongavany Jesosy teto fa natao ho any olona rehetra izy sady engany isika rehetra miara-mifaly amin'ny lanitra amin'izany fahatongavany Jesosy ho nofo izany ho famonjenantsika rehetra kehitriny moa izy dia tamin'ny maraina tao Montpellier zao izy ny tanora anankiray fa maninona pastora misy fandraisana androany tsy zao be izy ny voateraka dia efa misy fandraisana sahady dia fahatsiarovana no ataotsika eto fa Jesosy efa ny an-danitra fa saingy manatrika ny fotoana rehetra izay atao eto amin'izao tontolo izao izy dia mirahasoantsika rehetra ny noelitsika angedy mba ho noelin'ny famindrampo sy ny fankatiavana voninahitra leo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azatra ny fahavetrena lavitra mandraik'izay amen raiso ny fitaliana fahasoavany Jesosy ito le tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray fahaizana sy ny fimbonana fanahy masina ho nareo rehetra ny hatra amin'izao ko mandrak'izay amen